Fanomezana Tsara Indrindra. Maro ny olona eny antsena amin'izao fotoana izao mifanesika amin'ny Tanjona iray. Inona ny Tanjona? Hitady fanomezana ary mizara fitiavana hoan'ny olona akaiky azy. Izany dia mampatsiahy ilay tena fanomezana izay nomena antsika. Izay indray jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aza miala Manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Dia faly miarabanao nahatratra ny Krismasy dia mirary soa sy fitahiana ho antsika rehetra mpanaraka amin'ny Pejy mitsangana ka miazava. Fantatrao ve ny tena dikan'ny Krismasy? Emanuela na hoe miaraka amiko Andriamanitra. Satria nahoana ny Krismasy indraindray dia mivadika zavatra hafa, lasa akanjo, lasa sakafo, lasa fety. Ny tena dikan'ny Krismasy dia naterahan'i Jesosy Kristy. Hitanao 2 taona lasa izay dia teraka Jesosy ary natsimbadiny izao tontolo izao. Ny fanomezana tsara indrindra azonao dia naterahan'i Jesosy. Fa mpamonjy ny teraka ao antsika anio ao tanànan'i Davida. Dia Kristy tompo. Ny Krismasy dia Jesosy nidina, napidina ny fiainany ao anatintsika mba hisy fahavelomana izay mety endrika fahafatesana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Teraka Jesosy ny mission dia anao lalana ho antsika amin'ilay mpamorona fa fahafatesana ny tambony ota. Raha ny adisoana vitantsika dia mila mandony vidiny sika ary fahafatesana no tambony otantsika. Fa izao nomeny ny zanany Jaona 3:4 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Halleluja. Amin'ny tanjona manokana no nanomezan'Andriamanitra ny zanany mba andony vidiny teo amin'ny hazo fijaliana. Maty andony fahotantsika Jesosy. Fa tsy nijanona teo izy fa nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo ary eo ankavanany iray mivavaka amin'ny fona ho asy anao ary hanome antsika amin'ny fiainana mandrakizay. Androany izany ny fanomezana lehibe indrindra izay nomen'Andriamanitra antsika dia ny zanany. Mampahery anao mba handray an'io fanomezana io. Mety efa nananao izany satria raha tsy nanaiky nidiny Jesosy dia tsy ohatr'izao ny fiainantsika. Vavakantsika tompoko. Jesosy eo misaotra anao indrindra noho ny fitiavanao manokana. Nanaiky nidiny ianao anay mpanota, tsy hanara-piangonana no hanolorako ny fiainako fa ianao Jesosy izay nidina ho raisiko amin'ny fiainako ianao, raisiko izany fanomezana izany. Amen. Dia mirary fety sambatra ho antsika ary farany taona sy ho taom-baovao mahafinaritra tahin'i Jesosy daholo amin'ny herin'ny androany ny fotoanantsika dia aza adino ny s'abonner Pejy zarao amin'ny olona tianao. Veloma tompoko.